Hiditra kosa isika eo anatin'ny lafim-baovao manasongadina ny sehatra ara-politika. Anisan'ny teny izay nambaran'ny filoham-pirenena tao anatin'ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety tany Parisy ny hoe tsy voafatitry ny soso-kevitry ny HCC ny tenany momba ny fanendrena praiminisitra. Momba izay indrindra raha mofo dia manana ny ambarany zareo avy ao amin'ny antoko Monima ao ny hevitry professeur Rabearimanana Gabriel izay sekretera jeneralin'ny antoko ity no na amitsika indray. Tompona ndraikitra feno amin'ny fanendrena amin'ny praiminisitra amin'ny filoham-pirenena hoy ny sekretera jeneralin'ny antoko Monima Rabearimanana Gabriel ary mitaka mifandraisana ndraikitra filoham-pirenena amin'izay fanendrena amin'ny praiminisitra izay ny antoko Monima. Ho an'ny antoko Monima aloha dia lehilalam-panorenana mihitsy amin'ny ankapobeny mifeno fifanoherana mikasika ny zavatra voalazanao dia marina ny filoham-pirenena filohan'ny repoblika fa tsy mamatotra azy ny faneo-kevitra nataon'ny HCC. Zay kosa dia mitaky aminy fandraisana andraikitra feno amin'ny fanendrena ny praiminisitra ho an'ny Monima zay dia tsy te alelingelina azy fa miteny fotsiny hoe izy ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao, izy ny mandray ny andraikitra, ny fanirianay dia mba andraikitra asony vahoaka no raisiny dia miara-palitsika raha sanatria moa tsy zay dia tsy afaka manilika andraikitra na amin'izy ny filoha satria izy no napetraky ny mpivideo, izy no tompon'ny andraikitra feno. Aleo miandry zay fanapahan-keviny satria efa tara loatra raha ny fahitana azy ka ho an'ny Monima tsy te hanoro hevitra azy, tsy afaka manoro hevitra azy koa, tsy te haneritery azy, tsy afaka maneritery azy fa eo antsorony ny adidy dia tsy maintsy raisiny zay. Mikesika mifandraisana anjara amin'ny gouvernemanta vaovao dia mbola tsy nanapa-kevitra ny antoko Monima. Miandry ny ofisehon-javatra ato ny Monima fa ny Monima tsy mitsoka didy na inona ka raha misy adevy momba zany dia hieritreritra lalina ny Monima dia andraikitra mazava tsara mihitsy. Araka izany dia miandry ny fandraisana ndraikitra ny filoham-pirenena amin'ny fanendrena praiminisitra ny antoko Monima.